Aleluia. Aleluia. Fica lá, olha no mapa, eu amo Jesus Cristo. Fica lá, olha no mapa, eu amo Jesus. Jesus. Aleluia. Sobrang satia kami kita. Mety tao anatin'ny fandaharam-potoanantsika ty androany ity fa tao anatin'ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra. Misy tao anatin'ny saintsika fa efa tao an-tsain'Andriamanitra. Amen. Mety tao anatin'ny fontsika fa efa tao am-pon'Andriamanitra. Amen. Aleluia. Ampamitretena retsakanao amin'ity pôlpitra ity hitondra ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao faritro ny tenako miarahaba-andreo mpanopin'Andriamanitra rehetra tsakanavaka avy zay zaray ny fiangonana, zaray ny elanelan-tany, zaray ny asa fanompoana samihafa fa mahita anareo manotrona amin'izao fotoana izao. Fa miaraka amintsika tsirairy tsakanavaka ihany koa itempenoana dia tolonitro anao manokana ny fiadanany tombosy ny fahasoavana. Aleluia. Tsakanety mitena no hitondra ny tenin'Andriamanitra. Raha misy baiboly ahy eny an-tananao na amin'ny alalan'ny telefôna zany baiboly zany amin'ny alalan'ny boky dia tiako raha raisinao ny baiboly Tandao tsika maka ny soratra masina avy ohatr'izany hiazakazahantsika ny manahitratra na ny manahakatra ny zavatra ao an-tsain'ny tompo indrindra amin'izao fagnatrehan izao. Aleluia. Tsy anao tahaka ny anatin'ny fareny Pentekostatsika valam-potelopolo taona ny hazakazahana tsy natratra mihitsy ny fanatrehan'ny tompo raha tsy tamin'ny ora farany iny fa amin'izao fihetsehany famakin'Andriamanitra eto izao dia andahotra tratritsika izy mba hamoaka ny zavatra ao am-pozy. Aleluia. Samuela voalohany dia nitoko fa 700 ka ny andininy 400 no hojerentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tao. Samuela voalohany dia nitoko fa 700 ka ny andininy 400 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Jehova efa nitady lehilahy ho azy anaky ny fony. Ary izay no voatetiny Jehova ho mpanapaka ny olona. Satria tsy nitanana izay nampitiany Jehova anao ianao. Aleluia. Mbola tsara be ny tompo. Androany ihany ve? Sanandro. Amen. Raha mijery ty soratra masina ity isika dia Andriamanitra mihitsy na Jehova Andriamanitra mihitsy no tompony ny fifidianana. Ninona fahefana misy eto ambonin'ny tany eto na atolokiza ka tsy ekely avy ao an-danitra Jehova zany. Fa tsy maintsy mandalo ny fankatoavan'Andriamanitra ny safidy rehetra izay apetraka io eo alohany zay vatanterana. Tsy misy olona zany afaka mahafahefana nefa tsy neken'Andriamanitra. Iketsika ve zany? Anao dia sotra masana iray tsika manam-polo fontsika ny zavatra lazay satria tsy olona mitoroteny amin'ireny tolona sambany miaona be tena mbola tsy mifankalala tare, tsy mifankalala ananana kanefa dia miaona tsy saky rehefa miaona mifanatra ny tombokoka. Amen. Ao am-bokin'ny Daniela toko faharoa dia ny andininy 120. Boky soratan'i Daniela dia ny toko faharoa ka ny andininy 120 no vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Daniela toko faharoa dia ny andininy 120. Zao no voasoratra eo. Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy ny fahalalana ho an'izay maizitra ve, ho an'izay ratsy loha ve, ho an'izay tao mafimafy fa tsara, ho an'izay atao mafy ho an'izay.
Andriamanitra tsy mifindrina maizitsaina, tsy manaiky olona maizitsaina, tsy mametraka manjaka maizitsaina, fa olona mazava zay. Amen. Azo atao ny fikasana, azo atao ny mametraka safidy, azo atao daholo zay fanorina eritreretinao fa mba mampaketanao fa zao ny tadidio mijanona fanorina daholo sy fikasana daholo ny zavatra rehetra rehefa tsy eken'Andriamanitra. Afaka mikasa tsika hoe Maria anao zao ho tahaka am'izao fa zao ny tadidio rehefa tsy akatoavin'ny ao an-danitra dia mipetraka ho fikasana. Ka ny zavatra afatra ren'Andriamanitra tsy avela miteny azy ny ny afatra tena apetraka Andriamanitra dia zao mila takatsika ny zavatra otonto, mila fantaritsika hoe mba manao ahoana ny eritreritran'Andriamanitra, tsy araka ny eritreretintsika ny eritreritran'Andriamanitra. Ny fihevitro Jehova dia tsy hevitra reo tahaka ny avy ny lanitra ny tany, ny fihevitro sy ny fihevitra reo. Noho izany raha misy fikasana, raha misy fanorina dia tsy maintsy miezaka tsika mangataka hoe tompo sitraponao ve zany, ekenao ve zany. Fa raha vao tsy zay dia mijanona fikasana daholo ny zavatra rehetra. Ao boky Jakoba toko faefatra dia epistily soratan'i Jakoba toko faefatra dia andininy fa telo ambin'ny folo ndrona jerentsika foana soratra masina io. Jakoba toko faefatra dia ny andininy fa telo ambin'ny folo. Dia zao ny voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy: hena anareo say manao hoe any na ampitso dia akany anany izahay ary ketrany eritaona ka hividy sy varotra ary hahazo tolom-bary. Kanefa tsy malala ny ho ampitso ianareo, ina moa ianareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia leo. Fa aleo manao hoe aleo manao izao: raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Amen. Aleo ny teny hoe raha sitrapon'ny tompo. Zao zavatra marako amintsika fona avy niadevitra rehetra rehefa mamoaka ny eo-am-pony Andriamanitra. Nisy fotoana nahazo vehivavy nijangajanga ny Jiosy, nefa teo anatrehany Jesosy ny vehivavy janga. Samy manana ny heviny daholo ny olona rehetrarehetra, samy nanana ny vinavina hoe volona izy. Sasany ray nama mety tsy tokony volona izy. Dia nefa teo anatrehany Jesosy niadevitra. Mino fa anatrehany an-dalana efa adevitra foana ny raharaha. Ao zavatra miseho fiainantsika isan'andro zao ke betsaka ny adevitra. Na ity androany ity aza lazaiko amintsika fa adevitra. Na ireo pasitera rehetrarehetra ireo aza misy adevitra. Fa zao ihany tsy maintsy nitakarina hoe misitrapon'Andriamanitra rahalahy anabaky tsy azotsika sakafo. Amen. Rehefa mety ny vehivavy io samy namina vina daholo tena hoe miatona dia vonoako mampahitsy ny tena manalabaraka. Samy manamieritrery fa rehefa tena teo anatrehany Jesosy raharaha nentina miseho teo anatrehany mpanjaka ny raharaha ahoana ty. Rehefa namoaka ny heviny tompo tsy manamierika anao aby tahaka na tsisy miteny na iray azy. Fona ny adevitra, rava ny adevitra, sy mateny tonga dia mitapaka daholo ny programa rehetra satria namoaka ny heviny ny tompo. Amen. Titsika be namoaka ny heviny Andriamanitra manoloana an'izao toetra raha maro misafotifoty tsy misy manaiky diso, tsy misy manaiky marina, tsy misy manaiky giso zao. Raha lasiana vavy malalo mila takaritsika ny ao am-pon'Andriamanitra ka hiteny amintsika iza Jesosy tianao, lazao zay anaranao, iay zahay ankatoza. Halleluja. Fa tsy misy mahasakana an'Andriamanitra rehefa hiasan'ireo. Ary ny olona afaka tena ahe dia ny olona zay matoky ny hevitra Andriamanitra. Ny olona afaka tena hijoro dia ny olona matoky ny zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Zao nabara Samuel
na dia eo aza son'ny mahalenana nazanao na eo aza misava hitanao eo daholo ny olona mbola tianao dia zany lazanao androany fa Andriamanitra mihitsy no tsy tapa-kevitra intsony ametrakanao eo toeranao sao fa Andriamanitra dia efa mifidy olona izay atameraka ny zavatra ambony. Halleluja, halleluja. Tsy miankina avy amin'ny fitsakana, tsy miankina avy amin'ny pajaka, tsy miankina avy amin'ny ekipa rehetrarehetra na ny materiel fa miankina avy amin'ny ao ambony Andriamanitra. Halleluja. Ny firenena no matanjaka dia Andriamanitra tsy mandray izy fa naitsika iadevitra vazato farivo tsy misy manaigisitra samy milaza ny heviny daholo dia laza aminao hoe korotana foana ny ateraka io fa raha tena ilamina toetra raha rehetra dia andao ho takatsika izay ambony tompo tokony andavatra mihitsy ny kristianina miteny hoe tompo amarao izay ao ambonao lazao izay lazainao fa miandry amin'izany ny olona rehetrarehetra. Halleluja. Raha tsika kristianina mitsitsahatra miteny amin'Andriamanitra manao hoe ny ao ambonao tompo rekenay izay reheteretinao dia ho angatoravinay fa izahay angina fa ianao mety fomba nankarena ny fahanjanak'Israely nahita fambiazana foana zany satria rehefa manaiky mangina tsika dia miteny Andriamanitra fa raha mbola be resaka tsika mangina Andriamanitra tsy misy olona miara-matetika amin'ny fampiaina fa tsy maintsy misy mangina ny anankiray raha teteny ny anankiray ka raha iresaka amin'Andriamanitra tsika ka dia fantatra ny ao am-polo dia mila mangina tsika dia mila ho isakabana fa raha tsika mbola be resaka be ka rehefa tonga matetiteny dia manjary tsy miteny izy fa tsika miezaka manakatra hoe tompo izay sitraka ka avy ao am-ponao izay rehetra dia hiteny hoe amen raha izay sitraka. Halleluja, halleluja, halleluja. Zavatra avy amin'Andriamanitra ihany ry avako malana no afaka ampiadana antsika ny teny fotsiny ampiadana antsika izany fa tsy maintsy izay natolotra Andriamanitra ihany no afaka ampiadana antsika fa ny zavatra tsy ao an-tsain'Andriamanitra dia ampitondra fahoriana antsika voa tsy fantatra na resy lahatra izany ianao satria rehetrarehetra velan'ny tena dia miteny izay mitsapako izay ny révélation men'Andriamanitra rehefa mivavaka dia hoe tena tsy misy afa-tsy ny fikarohana ny ao an-tsain'ny tompo ambanao izay lazainao nitamin'Andriamanitra zany eo lazaika aminao fa rehefa miteny Jesosy tsy manameloko anao ntsony izay kely tonga fiteny hoe manao fiala Jesosy raha ny lalonana raha ny fivolambe satria namoaka ny heviny Jesosy tsy misy nandeha na iray azy satria nambaran'Andriamanitra ekeko fa nizavatra tahaka amin'izao mandalo fifidianana matetika olona dia mieritreritra hoe mety anahoana no mety ho favitriny amin'ny mpifidy sy ny sisa azo eritreretina ahoana ny materiel nentina mantanteraka an'izany manahoana ny ekipa tena mety mieritreritra ngamba hoe izy no tena mahay mandahagesaka izy no tena mahay mibabary izy no tena olona marinana ahoana sy ahoana sy ahoana fandeha toetra raha fa tsotra ihany amintsika kristianina dia tsy maintsy manaiky foantsika ny fahefana avy amin'Andriamanitra satria izay fahefana misy dia avy aiza dia miteny foy hoe avy amin'Andriamanitra dia misaotra n'Andriamanitra tsika androany fa mba afaka mangataka ny ao am-pontsika dia mahafantatritsika hoe raha hoia da alleluia raha sanatria tsy hoia dia mbola nao alleluia satria izay amin'Andriamanitra dia rehefa narana ndao atsika fanaraka angataka amin'ny tompo hoe tompo izy amin'tianao hitondra n'ity firenena malagasy ity dia izy no mitety itsika latsabazy taomandro ka izy ihany no mahafantatra an'io io ngevo tsika vao mieritreritra zavatra anankiray f'Andriamanitra tsika vao manao départ izy efa any amin'ny arrivé eo mantana izy linina ampianaranyolon'itilo mantana io zao mitototra io dia mba tsy mitondra antsika dia sy fanantenana ny zavatra rehetrarehetra dia apetraka amin'ny Jesosy izy no tompony teny farany. Amen. Tanan'izay manaiky fa andao apetraka tsika amin'ny tompo ty raharaty. Halleluja, halleluja. Samuel
olona lavitra izy fandriamanitra dia mieritreritra foana isan'andro mahita ny fahoriantsika mijery olona iza ny olona tsara sy sitrapo iza ny olona mahazava saina iza ny olona manadioterana iza ny manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana dia ry na ny anaty akatazy sokirin'andriamanitra ivoaka na anaty lavabato azy azy ka roa ny voatao fa ianao ny olona inay io tsy afaka miafiny zany olona rehefa andriamanitra ny manao avina zany raha sy vavy tena misy lahatra io fifitianan'andriamanitra eo ny zavatra rehetra ka ho amin'ny fiatintsika kristianina raha iahy dia antontsika ny fiatintsika hafa fa tsy mitovy amin'ny zao tontolo zao tsy avy amina ngofo herim-batana tsy avy amin'ny alalana hafetsena fa itsika matoky fa zay avy ao am-pon'ny tompo no tsy maintsy mitanteraka amen amen dinaveo tanteran'andriamanitra ny ao am-ponsy ao miteraka mahafany jesosy tsika alleluia aza matahotra aza mangitakitaka fandriamanitra tsy mitamaoka ny feona alleluia jereo hoe misy fanadinana ka ivoaka ambany fanadinana na misy fananana ka ivoaka ambany le fifananana tozy tao hoe akorenina tikomoza andriamanitra fa zao le izy mantokisany zavatra vitanao tsy misy olona natoram-pitoerana fotsiny fa tsy nameron-deso na mafafanadinana fa andriamanitra raha anao zavatra andriamanitra misy teloka telo reto idiratsika eo amin'eo sady efa maraparanako azy idiratsika eo amin'ny fifitianan'andriamanitra so anao dia mahiditra amin'ireny fifitianan'andriamanitra sy karazany reny tsy fantatra sy mba fikasana voalohany andriamanitra aloha dia tsy hedy olona mihitsy tsy vonona voalohany zany dia taty olona foana andriamanitra vonona tsy olona miana misy tsika izay hoe tsy olona midororo dororo tsy haiko ny teny fa vaoolona natyafara tsy mitady olona midororo fa mitady olona faro rehefa mahita olona vonona andriamanitra mbola tsy mijany eo fa olona manolote rehefa tsika raha misy olona manolote dia hoe tsy hapafirin-tio miliny iza mba talanety iza mba mazoto mba hiakatra ty aloha ty mba hitsotavolombelo na iza mba mazoto hiakatra ty aloha ty anao ira manokana dia misy olona avy tsika mba miandro hoe amina manetra tonga dia misogasogana oatra vidanty tsy mare fosy fa zao le izy tena zava-dehibe amin'andriamanitra ny manao dinga manolote iza ny anolotena mafatrano dia misy olona miteny za anisany tena matapito ao amin'ny vidan'andriamanitra zany milona afaka manao premier pas fa tsy olona mila misokena tio alienao tsy voavidy mandrak'izay zany izy fa le hoe hitady olontsika zao olona di hibatana ny zava-maneno reny tonga dia le olona miteny hoe za ino tena tian'andriamanitra alleluia 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 mampisy fanolora tena fantelo zay boana mabe vonona mitony vita mifanolora tena io misy vita fa tsy manolotena fotsiny dia tsy manako izany mitadinay mata zava-maneno dia hoavy le olona oatra filo malarakely mahieky mipatany zava-maneno za dia tsy azakany anao fa mitady olona vonona mitony vita vonona anefa mifanolora tena alleluia izy le pasteur karay zaho izy mantsapana pasteur na pasteur fa biazany pasteur io a lolona manao cravaty sy manao mokasin fotsy dia tiana manao teny correct miatra zany pasteur zany pasteur mifaty zany ny pasteur mibavaka manosy ny andro firy ny pasteur fonanediny lo be dia be ny olona mangala mety tsy ty mety mpanenjy fa io mety tsy asa hoe taka amin'ny asa aitretry asa dia tonga ny pasteur hay atao pasteuraty ka misy tsy finanakaniny hay atao pasteuraty misy fanenjeny hay ato ka misy fananam-balaky tokony manatoantony vita rehefa manompoteranao zavatra ankiray
Antsika rehetra sao dia tiantiana foana pasteur Benaz mba tsy tentia foana alleluia dia andony vitany le famona tena tsotra le izy rehefa mifidy amin'ny David Jehova nampandoavin'Andriamanitra vita izy tamin'ny fotoana io ano nanomboka mipetraka atao an-tsainy Saoly ny hamono faty an David hatramin'izay David tsy mieritreritra anao zany fa tamin'ny fisanganan'i David io anomboka amin'ilay ny fahefanana tolotrotolo azy izy dia teraka fankalama lapaka atao an-tsainy Saoly zany ary tsy mora zavatra niereka amin'ny David andoavana any vidiny fifidianan'Andriamanitra tsy mora satria niatra tamin'ny no azainy Saoly atraizatraiza izy fa tsy vitan'io David nafaty Saoly nafaty arivorivo fa David nafaty analinany afinahitra zany nafaty analinany fa namoramora mivitiny zany nafaty analinany tsy mora zany fa vonona izy nandony vitany izy engale pasteur voaefana amin'ny vitiny fandroatena iato mety favaly mety ho avy zato eny azy ny favaly etsy satria niakatra mitoerana avitsika hazo avo ahatrivy fa zava-dehibe aloha zay miantony tsanganana eto dia tsodrano anao satria anao nanolo tena vonona moa ianao dia nanolo tena fa ny amandavana ny viton'izao sisanarazatsika satria mbola tsy mivoaka tamin'ny teboka farany miteniteny ambavana mbola mpikaroana ny zavatsika mianakavy tsy fantatry na vita amin'ny titoany ity na vita amin'ny taonao avy miandry tsy fifagasy fa Andriamanitra tsy maintsy teny alleluia tsy maintsy tonga fanambarana goavana be itona fa eo ampiandrasantsika rehetra aoka tsy taintaina vaoka vavaka no entina miandry zany tsy tapakelitra ny vavaka iandry zany asatanao ao fofaintanao manasanao ny sakana dia io mbolaka mafy miandry zay tombo miandry zay tombo miandry zay Jehova miandry zay Andriamanitra Armino fare Yasa fumo magagaga Andriamanitra mivavaka manova zany mivavaka mampitsimbatotra amin'ny toetra raha rehetra mivavaka no afaka mamatotra ny tsy molazabaratra mivavaka no nafanana ihany tsy mampitsahatra no masoandro na dia tsy siantifika tsosoary tsy mahay momba an'izany fa fantatro f'Andriamanitra dia miaino foana ny vavaky ny manam-piandratsika izy no président de la république eto amin'ity tany sy manjakany ity dia mavatra petrako dia zaho samy miandry mavaka aza miaro anaty vavaky ankilina tanteraka amin'Andriamanitra zavatra rehetra fa izy no tompony tena faratry mivavaky sitsina sotra ny tompony amin'ny tenin'Andriamanitra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teninao zay namana dia tsy amiandro afatrao zany ka tsy haiko nafena fantatro fa na inona taonay Andriamanitra dia tsy maintsy ianao ihany no afaka mametraka temboka farany ka manisy ny tomboka zay ampanakely ny ataka sy ny vavaka rehetra zay taonay tsy ataotry zay tsy akozohozo tsy valiko satria ianao tompony azy amin'izao olo zao dia miray feo miray saina eto amin'ity toerana ity zahay rehetra zao napetrakay ny anko napetrakay ny firahekevitra tsy mitovy napetrakay ny fotom-pampianarana napetrakay ny fotoana samy avitany ny fiangonanay fa toko zay nanohina ny antsinao satria mivavaka zahay Andriamanitra matoky anao hatramin'ny faran'izay miandry ampino miandry amin'ny fanantenana tanteraka ary maika ampitonao lehibe fitoana sy fanantenana anatinay satria zay miandry amin'ny Jehova dia nozoenely izy miandry anao zay Andriamanitra zany manatanay mitroty satria tsodrano ho an'izao olona zay nanolo tena vonona nanolo tena anao miasa
Ianao koa rehefa miteny araka ny Kristy misoratra le mpanomponao hiasa ny fahavelomana mahery indrindra amin'ny namana herin'i Jesosy Kristy.